zany atao ositra. Faiza manon'Andriamanitra apetraka Andriamanitra ao anatin'ny olona. Herin'Andriamanitra miasa ao anatin'ny olona. Zay le ositra. Ary tsy mitovy ny ositra. Samihafa ny ositra ao anatin'ny tsirairay avy. Nareo apôstôly reo aza ositra samihafa ny tao anatiny. Fanahy iray fa ositra samihafa. Satria ny fanahy no manositra. Fa samihafa ny ositra ny sorany fanahy ny olona. Samihafa ny toerana andrana ny olona tsirairay avy. Samihafa. Misy tsy ny rana afa-tsy ary, misy tsy ny rana afa-tsy ary, misy ny rana atsy ary. Hafa zao ny nandrana ary Paoly, hafa ny nandrana ary Petera. Zay. Zay zany ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Fa manahoana kosa ny amin'ny mpino? Manahoana ny amin'ny mpino? Ny mpino tsirairay avy zay mandray an Jesosy Kristy dia nandray ositra izy. Zay ny hoe onction intérieure na hoe ositra ao anaty. Jaona voalohany 2:27. Jaona voalohany 2:27. Amin'ny anaran'i Jesosy no makitsika azy. Jaona voalohany 2:27. Awa vakitsika raha ohatra ka tazanao tsara. Ary ny aminareo dia ilay ositra niraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Lazao hoe misy ositra mitoetra atao anatiko. Ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany. Dia tomera ho aminy ianareo araka ny nampianarana anareo. Ianareo. Ary ny aminareo izy dia ilay ositra niraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Vao nandray an'i Jesosy Kristy ianao. Ny dikany hoe Kristy dia tsy fanampiny anarany. Tsy fanampiny anarany. Fa ny atao hoe Kristy dia voahosotra. Ny dika teny anankiray ihany koa Mesia. Amin'ny teny Grika Mashia. Zay hoe Yeshua Mashia. Jesosy Kristy. Satria ny Hebreo dia miteny hoe Yeshua. Zay ilay iraziny Yeshua Mashia. Zay zay miteny Hebreo Jesosy Kristy. Ny dikany hoe Kristy dia voaositra. Dia rehefa nandray an'i Jesosy Kristy tsika, dia misy inona ao anatsika ao? Misy ositra ao anatsika ao. Inona ilay ositra ao anatina onction intérieure? Inona ny asan'ny ositra io? Io ositra io no mahatonga anao mahalala ny marina. Raha vao iresahana zavatra tsy marina ianao dia efa fantatra io ositra io. Ohatra hoe diso ny fampianarana omenanao dia io fa mahafantatra sady ositra ao anatinao tsy hananana tsara izy. Mandà manoatra mihitsy ilay any anatinao any. Ho fiarovana Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia mametraka an'izany ao anatin'ny zanak'Andriamanitra Andriamanitra. Ampianarina zavatra diso ianao dia fantany ilay ositra. Misy zavatra tsy ao anatin'ny Baiboly aresahana anao natorina aminao, na tsy mbola voavakinao zany Baiboly ray manontolo, fantatra ilay ositra any anatinao zany dia tsy manaiky izy. Ozy hoe ary ny aminareo dia ilay ositra niraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Ositra mitoetra onction intérieure. Ka tsy mila ampianarin'olona ianareo. Zany koa tsy midika tsy mila mpampianatra, fa Andriamanitra mihitsy ny manome mpampianatra. Fa izay ny tiany ambara. Misy zavatra ianao zao mamaky Baiboly dia ny ositra ao anatinao no manokatra ny sainao ahatakarana ny tiany ambara. Ilay ositra ao anatinao no manazava ny sainao. Hoy ny Baiboly osora odi-maso ny masonao mba ahitanao. Osorana odi-maso ny masonao mba ahitanao. Io ositra io zany manazava ny odi-masonao, mampiratra ny odi-masonao. Rehefa mamaky Baiboly dia mazava aminao ny tenin'Andriamanitra. Izao tontolo izao rehefa mamaky Baiboly marary ny andohany. Mamparary andoha nge mamaky eny io e. Raha nofo be fatany fotsiny, tsy misy miditra amin'ny lohany. Fa rehefa ny zanak'Andriamanitra ny mamaky azy dia le ositra ao anatiny no manazava ny sainy. Manokatra ny sainy alalany tiany ambara. Io ilay ositra mitoetra ao anatinao. Ianao rehefa nandray Jesosy Kristy dia io tsy mila angatahana fa nomeny anao io.
ao anatinao io ositra io milaza anao, io no mahatonga anao manamanana fahatsapana ny amin'ny zavatra misy. Satria ozy ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina tanao zany fa tsy laingy zany, dia tomera ho aminy anareo araka nampianarana anareo. Izy tsy mandainga mihitsy izy, tsy mamitaka mihitsy izy, io ositra ao anatinao io. Rehefa mahery ianao mivavaka dia mia mahery koa io ositra io. Misy fotoana zao anareo mpiandraikitra reo, alohany anenrena anao hitarika fotoana ohatra dia efa rerenao hoe ho voatendry azany. Izy io miazo io tsy le fanahana faminanina iny fa le ositra. Dia rehefa venao izarany olona valopy fa anjara fanompona dia efa fatafatatrao mihitsy le ianao azo anjara fanompona. Izy daholo izy mba miaina amin'ny zavatra ohatran'izany ampitianao ny tananareo. Voatendry ianao hitory teny dia efa ohatrany fatapatatra mialoha zany. Lay ositra io manazava aminao izy. Misy fotoana tany Antananarivo mbola tao anatina fanompona anankiray ato amin'izany, dia efa fantatro mihitsy hitory teny androany nefa za tsy voatendry, dia efa miomana aminy ao na hitarika fotoana efa fantatro. Dia iny amin'izay pasterako avy any fantatra nantina anao iny androany nefa zay amin'io marobe. Rahalazy teo raha afaka mitarika fotoana efa ianao alefa tonga dia efa tarimo efa fantatro ny hirako amin'io fa vonona, satria efa le ositra ao anaty miresaka aminao mialoha. Alleluia, alleluia. Dia misy fotoana koa rerenao hoe ho voatendry hitondra toriteny ianao, dia za amin'io fa mavohomana, dia ianao no mitoriteny eo alela mankasitraka fa za tsy miteny efa fantatro za satria tsy fanao zany amin'ny lehibe anao, tsy fanao zany fa fankasitrany any ataonao dia ianao efa vonona. Ositra vereny hoe ositra izy zany atao onction intérieure, tsy lay ositra amina fampiasan'Andriamanitra iny fa ositra milaza zavatra marina aminao, ositra mampafantatra zavatra anao. Zay ndray iny ositra iny manana an'izany daholo tsika rehetra, fa arakaraky ny faherezanao mivavaka ny mampahery lizy ao anatinao sy mampafaible lizy ao anatinao ao, satria vavaka ny mahavelona ny ositra ao anatintsika tsirairay avy. Ositra no milaza aminao andalo eto ny mpanompon'Andriamanitra iny rehefa avy eo, tsy faminanina io fa le ositra milaza zavatra izy. Ozy hoe na ny zavatra ho avy aza ozy dia maninona ampahafantariny anareo. Ositra misy fotoana na nitory teny hotoriko eo za fantatro mialoha. Misy fotoana ina moa izy ty ny verset zay ho zaraiko eo vao nivakinao tamin'ny maraina tamin'ny alina. Ohatra ny variana zany ianao amin'le verset rehefa nandeha le tory teny dia jereo le tenin'Andriamanitra nivakinao mihitsy notoriana eto. Io le ositra ao anatinao. Rehefa mahery ianao dia mia matanjaka io ositra io any anatinao ary manampy ianao io raha lasana bavy malala. Karazana boussole iny manoranao ny lalana tokony ale. Mety ahoana moa zany pepekely soroko namanao misy ositra ao anatinao raha manana an Jesosy Kristy ianao. Ianao zany tsy mandeha vita zany ianao, fa misy zavatra any anatinao any. Ohatra ny misy zavatra miteny ao anatinao ao, misy zavatra mitarika ianao. Le ositra avy aminao zay no mampianatra anareo. Rehefa misy fampianarana ditso na ianao amin'ny radio na hitanao amin'ny télé dia efa tsy resy lahatra ny any anatinao any. Misy zavatra na tsy mbola vakinao tao anatin'ny baiboly azy dia efa fantapantatrao. Rehefa mamaky baiboly dia mahita le izy hay ao anatin'ny baiboly ty zavatra ty. Zay le asan'le ositra zao, manampy ianao le ositra. Zay le hoe onction intérieure, ositra ao anaty. Misy ndray ny ositra omen'Andriamanitra anao manokana. Ianao manokana nomena azy iny ilay
onction individuelle. Onction individuelle. Ositra mipetraka eo ambony lohanao manokana izay mampiavaka anao, izay manavaka anao, mahatonga anao manana anarana hafa mihitsy ianao. Ilay ositra iny an-tampo lohanao. Zay nahatonga nanteny taminareo teny tamin'ny alahady hoe reko mifitetaka eo ambony lohako ny ositra. Io Andriamanitra ny manome an'io. Sa tia mpianatra zavatra tsika mivavaka eto ziona. Maiza misambotra ositra, maiza mandrombaka, maiza misetrasetra, mifoaza faza matory. Rehefa misy fotoana lehibe ohatrany tamin'ny alahady ireny, renao mihitsy hoe misy présence ana onction eto zany. Renao mihitsy hoe na ianao aza mijery an'ilay mpanompon'Andriamanitra hafa ny fahitanao azy eo. Hafa na ny fahita, tsy mitovy amin'izy hitanao andavanandro izy hitanao eo. Hafa na ny masom-pananao zao sokafan'Andriamanitra ny fahitanao azy manao service eo. Raha vao sendra fotoana ohatran'ireny araroty zay tokony ararotina rehetra. Araroty zay tokony ararotina rehetra. Tsy voatery antsony ianao avity ranona, avity fa mietse araka le zavatra renao any anatinao any. Fa fotoana fanararotana na fotoana andrenesanao hoe zany misosotra mifitetaka sy saturé ato anatin'ity trano ity. Hitanao rehefa mijanona iny fotoana iny dia tsy ohatran'le ahitanao azy teo tsony io mpanompon'Andriamanitra. Satria io zavatra miasa io tsy nenazy io fa an'Andriamanitra. Mazava sa tsy mazava? Misy zavatra zany omen'Andriamanitra azy eo ampanaovana service. Dia mbola ampitomboin'Andriamanitra arakaraka ny filan'ny olona tonga ao anaty fiangonana. Misy zavatra ho an'le marary eo, misy zavatra ho an'le malemy eo, misy zavatra ho an'le mila vahaolana eo, misy zavatra ho an'le olona diso fanantenana. Zany no omen'Andriamanitra azy eo. Dia anjaran'le olona amin'izay no manao zay azony an'le zavatra. Mazava sa tsy mazava zany? Fa rehefa tapitra le fotoana dia tsy ohatran'iny intsony izy fa olona amin'izay izy rehefa avy eo. Olona maninona izy? Mila maka repos izy, reraka izy iny avy miasa, mila misakafo izy na mitsotsotra izy. Fa raha amin'iny ianao nandeha anantona amin'izay araka le toroteninao teo iny, mirate zavatra ianao zay. Tsy zany no ilain'ny fanohanana indray zany ilainy amin'iny. Massage no ilainy amin'iny izy amin'ny pasteur Iva, satria ny olona kambana manko no mahay massage dia izy makambana azy io ataovy massage ndray. Fa rehefa mijoro eo izy tsy marereraka zany izy, tsy mare an'izany izy, fa natao hiserviranao amin'ny zavatra rehetra izy. Dia anjaranao maninona manrombaka zay jereo tsara io baiboly io, fa nanrombaka tsy nila nampianarina ny olona vao natakatra hoe zao ny amin'ny Jesosy dia tsisy nizanizana mpianatra na nibaiko azy fa zay reny tao anatiny zay nitanterahany. Ohatra vao nandreny amin'ny Jesosy ilay vehivavy narary nandeha rano nandritra ny 20 taona, nitorona nataony olona, nireveleny nataony olona. Dia ny baiboly rehefa nahare ny amin'ny Jesosy raha vehivavy dia niteny izy tany ambony tany hoe na dia ny fitafiny any aza no voatendriko dia hositranao, zany ny tany anatiny. Fa sisy niteny ndana manantona anazy fa atsy izy zao, fa nitoriny olona fotsiny. Dia rehefa reny dia ndeha hitady azy rehefa tonga tany tangorona ny olona maro izy tsy nangataka rendez-vous hoe ovina izy io ny malalaka. Fa reny fa en plein service io lehilahy'Andriamanitra io, satria mpanompo izy tamin'izay fotoan'izay. Reny fa en plein service izy, reny fa mifitetaka ny ositra. Ny sasany tangorogorona fotsiny, karaha io ma izy ty, hola olo karaha izy karaha mitovy amintsika. Zay ny an'ny sasany, volon'azy karaha volona manaingy, ohatran'izany ny ataon'ny sasany. Fa ny an'io vehivavy io zao tsy maintsy mahazo ny anjarako androany, tsy maintsy mahazo ny anjarako androany, rombako io ositra io. Sy izay zavatra nataon'ny olona teo ny nataony,
possible ngenao mety voasambany tonga atao anatin'ny fiangonana fa ianao no mandray zavatra mihoatra noho ny olona efa tonga atao anaty fiangonana io satria ny olona mety fombafomba mety efa zatra fa ianao sambako androany tonga ato sambako ny eo namivantana amin'ny mpanompon'Andriamanitra voninahitra ho an'ny tompo androany tsy maintsy mahazo ny anjarako mety afa mitsy ny etaetanao ao sy mandray zavatra vetsy zao inona nataony io vehivavy eo nataony io vehivavy eo inona nataony fa moramora mikasika an'izany ny Jesosy tangoriny ny olona marobe voalohany indrindra nitady fomba izy ahoana ny atongavako afovoan'ny olona ao ary indrindrandrindra i Petera teo azonao ny tiako atongavany mety ohatrany ahoana reny nataony Petera amikisakisana ry i Petera mekany tahoan'ny Petera i Petera tsy azonao kitian'izany Jesosy raha mbola eo Petera na zazakely azy na tsaiky hatramin'ny sofiny olona vita reva i Petera ny eo kapako amin'ny zavatra va sofiny efa tsy hita izy tena sary-piaro be amin'io Jesosy io i Petera eo parageny mihitsy afarafara kisakisa manao zay mihitsy nataony Petera fa io vehivavy io niondrika ambany ary voalohany izy olona faible satria nandeha rana rehetra 12 taona zany faible fan voadona kely de menjery fa nisisika inona ny tiako tenena nanrombaka izy ao anatina service ka iza moa malala raha lasana ambava hitanao tsy voatery mitovy ny fotoana rehetra sabata sy alahady io fa anankiray amin'ireo fotoana ireo ao anatina taona amangina Andriamanitra ny fiainanao misy ny atao hoe temps de visitation heure de visitation ora famangina Andriamanitra mamangy anao ray amin'ireo fotoana ireo amangina Andriamanitra fiainan'olona iray dia rehefa misy zavatra renao any anatinao any ataovy fa zava manaiky miraty fotoana fa raha vao ianao miraty an'izay tokony anao anatin'ireny fotoana ireny tsy mbola fantatra koa hoe oviana indray ho isan'ny famanginanao ajanao ny enatra sy ny ena maso sy ny tahoatahotra ao anaty fotoana fa mandromba satria niositra zany rombahany hatramin'ny andron'ny Jaona mpandoa batisa hozy te rombahina ny fanjakan'Andriamanitra ary ny mpandrombaka makazy ankery tsy reo ry Bartomeo napetraka eo amin'ny lalana ao Jeriko za mino fa mipetraka ao Jeriko Bartomeo efa rereny tsy maintsy manana misy ny atao hoe tadidy vava hoana ny atao hoe tadidy vava lova tsofony amin'ny mampetraka ao Jeriko azy tsy maintsy eniny momba ny tantarany tanàna ny Jeriko io zany Jeriko zany nisy manda ny tanàna tany aloha fa nisy taridalana ny mena ny zanak'Israely orakoraka mafaneno tamin'ny ora voatendry namparodana ny omanda io izany nanrodana azy i Jehova Andriamanitra Davida tsy maintsy fantatry ny olona mipetraka ao zany taranaka tsy fantatry hoe firy amin'ny génération ry Bartomeo tsy maintsy nitantarana an'izany Bartomeo jamba fa tsy mareniny tsy maintsy naheno izy efa naheniny momba an'izany Jesosy zanak' David zany izy nafantatra an'izany izy hoe avy amin'ny taranak'i Davida izany tompo izany nanravany mandany Jeriko indray andro nisy antsoantso amin'izay antsoantso nisy dia be nisy antsoantso dia hozy izy hoe inona zany nisy namaly Jesosy avy any Nazareta ny mandalo zay ndray izy no ahitana occasion mitovy amin'izany za tsy manana maso andeha tadiavana an'izany isan'andro Jesosy avy any Nazareta ny olona tsy niteny tompo zanak' Davida fa hoana ozy Jesosy avy any Nazareta fantany nefa fa io Jesosy io le taranak'i Davida io lay tompo ilay tompo avy amin'ilay Andriamanitra nanravany mandany Jeriko androany ozy izy no ampahiratra ny masoko fa zany izy mandalo eo izy tsisy ny tantana izy tsisy ny tondra fa tsy navelany andalo fotoana io
zay mahatonga ana miteny ianao za mamonjy fitombavaka tsotra zany fa tongava iaona amin'Andriamanitra rehefa tonga eto ianao fa anankiray amin'ireo fotoana isan'andro eto ireo amin'ny ona mangina Andriamanitra ny fiainanao. Ry tompo zanaky Davida mamindrafo amiko izy. Jesosy inona ny olona niantso anazy ary nisy niantso an'izany. Tompo mpampianatra eo, tompo zanaky Davida minody marenina aloha Jesosy vao maka niantsoantso izy. Ry tompo zanaky Davida mamindrafo amiko. Olona mataka javatra nasaina mangina fa tsy nijanona satria nafantatra tsara mandalo eo ilay vaositra tsy avelako ty androany satria ositra no vaolana ho an'ity fiainako ty. Atso hoe ty izy inona ny tianao ataoko anao ny ampahiran-tanymasoko tonga avy aminao araka izay anao teo dia nahiratra teo noho ilay ositra izay norombahana.